Faly miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anao manaraka hatrany ny fandarana eto amin'ny Sky One Television efa mino zahay fa dia efa sondriny ianao anaraka ny fandarana izay antsointsika hoe tafatafa sy dinidinika amin'izao fotoana izao ary dia tafatafa sy dinidinika tokoa tsika hijery ny efa lasitsika ary dia hibanjina ny avy ihany koa anatin'ny fampielezan-kevitsika amin'izao fotoana izao ary vahiny folo Ery Rajaonarapana ny candidat larana faharoa ambin'ny folo miarabanao Andriamato Filofo. Dia faly miarabanao mamy Razafy ary dia faly ihany koa miarahaba anareo rehetra izay mpanaraka izao fandarana izao. Vahiny ianao satria izao ianao vao tonga eto amin'ny Sky One efa taona sy valo volana ianao teo amin'ny fidorana efa miantso foana andao Andriamato Filofo andao Andriamato Filofo tsy mbola tonga mihitsy raha tsy voa izao sorako iny ianao. Menaka sa tantely. Mamy zao aloha dia tantely nefa samy mety daholo zany fa dia arosoy e. Eny marosotsika zay fa dia misaotra betsaka aloha Andriamato Filofo zany nanaiky ho vahiny eto amin'ny fandarana eto dia miarabanao ihany koa tsory. Miarabanao namana Mamy Razafy ary miarabanao Andriamato Filofo tonga soa eto amin'izao plateau ny Sky One Television izao. Dia faly miarabanao koa Tsiora Andrenjaka ary dia afaliana hatrany no iarahana aminareo eto amin'izao toerana izao. Ombako manana ihany koa ny fiarabana izay efa natolotry namana Mamy Razafy sy Andriamato Filofo ho antsika rehetra izay manaraka izao fandarana nantsoina hoe tafatafa sy dinidinika izao araka ny anarana entiny dia tena ifampiresaka hitafa hidinika izay telo mianada mianaka amin'izao takariva izao mialohan'izany rehetrarehetra izany nefa rahantsika malala ato anatin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra isika roa herinandro izay Andriamato Filofo amin'ny candidat anao ahoana no azontsika amezana an'izay roa herinandro izay. Ny azo lazaina hoa dia hoe miazakazaka ny fotoana ary dia nitety faritra maro amam-polony izaho sy ny mpanaradia ary tsy izaho rery moa manao fatim-pielezan-kevitra fa ao ireo namana rehetra izay any amin'ny faritra rehetra amin'ny Madagasikara any koa izay manao ny anjarany fa izaho aloha dia mahita hoe navitrika ireo olona izay nanaraka liana manaraka an'izany liana manaraka ny fanazavana rehetra izay ataoko ary dia nisy fitanam-poa tao anatin'izany fifaneraserana tamin'ny vahoaka izany. Misy ihany koa nefa ny zavatra manahirana izay fanambarako satria dia misy ny manelingelina dia tsorona mihitsy fa misy ny manakorotana ary tsy indray mandeha ilay izy fa dia hatramin'izao mbola mitohy ilay izy nanomboka tany mandoto io zavatra io ary dia misiontsioka dia manakorotana ao anatin'ilay fampielezan-kevitra na antsika hoe mitinina dia nitoy zany tamin'izaho tany Masoabe tany faritry ny Fianarantsoa iny zany dia tsy vitany hoe misy ny misiontsioka fa dia mba azonareo eritreretina ve hoe ao anatin'ilay fivoriana mifanitsakitry ilay olona dia alefa ilay ompo masika roanao ampovoan'ilay vahoaka ao nakorotanana an'ilay izy manahirana zany dia nahoatra ohatran'izany mihitsy nilazana azy tany Ambalavao dia tapahana tsotro izao fotsiny fiafakadiny alohan'ny atokavako ny potoana Jirama anankitelo dia nianjera ilay izy dia hoe amin'izay angamba tsy afaka andeha aho na ho tapaka ny jiro nefa moa dia nisaotra an'Andriamanitra fa azo mitanterahana ilay izy tany Tsiromandidy koa zao dia nisy ohatran'izany ary ny nanahirana moa zany dia misy nytorabato mihitsy ataon'ilay olona ankoatran'izany dia toraka tapabrika misy naratra ary dia nisy mihitsy fitsofohan'ny mpitandro filaminana no ny vita ny fivoriana zany ny sampotra an'ireo olona ireo ary dia manao fanadiadiana zay moa tsy hipetraka amin'izany fotsiny fa dia tsy maintsy anohy ihany koa ny fitoriana ray ilainy zany eo amin'izany zavatra zany satria manahirana zany fifaninanana tokony ao anatin'ny fifanajana no atao amin'ny fotoana tahaka ireny zany ny fanajana ny lalàna fanajana ny toe-tsaina le olona ilatsaka sy hofidiana nge olona filohan'ny fireneny filohan'ny repoblika zany hoe tokony hanina toe-tsaina na izay olona fidiana zay mpanaraka azy zay mba homendrika an'izany ihany koa kanefa dia zany moa ny zava-misy eto amintsika ary dia mampalahelo zany zavatra zany mampalahelo zavatra zany kanefa izay ny zavatra misy ary ohatran'ny hoe toe-tsaina miaratsy amintsika malagasy hoe tompona andraikitra amin'izany ihany koa ray aman-dreny tompona andraikitra ny mpiray tany fiarahamonina tompona andraikitra ihany koa
ny mpitondra fanjakana satria ianareo ihany koa mamolavolan'ny toetsain'ny olona ndre matofoloha ary de zay no ametrahako an'ity fanontaniany ity hoe nanomboka ny fampelizakevitra mbola azo zany hoe resy lahatra ve ianao fa tena hoe mbola anavitra ny fiainana anarina zay toetsaina nentinao zay zao a raha ohatra ka nyresaka voizan'ny sasany a zay mandeha am'izao fotoana zao a na amin'ny gazety a na amin'ny mitinina ataony ihany koa de hoe efa taona sy valo volana ianao a no nitondra fanjakana nefa de tsy nahavita ninninina mihitsy a ary zay ny zavatra tena hoe tenenina foana na zany rajonary mampianana zany tsy nahavita ninninina zany inona zavatra mba vitan'zany hatramin'izao zay ny resaka mandeha olona malinao an'izay ndre matofilo ka zay indrindrake mahatonga milaza hoe mety zay mahatonga an'ireny fanakorotana maro samihafa reny satria dia nisy ny efa nanely hatry ny ela mihitsy nyle hoe tsy nahavita ininina io de efa nivolena tany am'le toetsainy le vahoaka tany le hoe tena tsy nanao ininina mihitsy le rangaha io sy ny fitondram-panjakana zay nitarihany a dia rehefa tsy mahavita ininina ianao a izy moa ny olona anohana anao sy anatrika anao kanjo a rehefa tonga lay fiatsona vahoaka ohatran'ireny a feno fa nitsakitro ny olona ary ndao mba ampifaninanana ny sary fa tsisy sary ambomboarina ny sary avaty aminay a fa dia ozy aho hoe taratry lay alinan'le olona sady tsy vitany hoe ahita na afantatra n'le candidat zay fa le hoe le filoham-pirenena le nitenenina le naratsiana io izy io maninona ny samyjoro izy ka ino ataoko hoe mora ny milaza hoe tsy nahavita ininina izy amony teo amin'ny fitondrana ny tsy naratsian'ny olona fa ny ady zao foana ny hoteneniko hoe ninninina hotenenina tsy azo hototofana na ho afenina ny zavatra vita lalana ve vitanao dia ho azo afenina izany mamyrazafy na hototofana hôpitaly ve ny vitanao sekoly amanjatony ve no vitanao mpampianatra framma ve amanaly na mpidirinao ho mpiasa-panjakana tsy nisy nanao an'izany hatramin'izay de ho laza ve ianao hoe tsy navita ininina zany fa tsika tsy tsara ny olona fa raisitsika ho famporisiana foana zany zavatra rehetrarehetra zany a anaovana bebe kokoa ary everiko fa le fotoana tahaka izao de lasa fotoana nazahoana ny laza tamin'le vahoaka sy mifampiresaka tamin'ny mihitsy a hoe reo ny zavatra vita efa ny aso isika ary za mino fa tena resy lahatra le vahoaka ary dia zany no mahatonga le fientanana be a eo amin'ireny ao anatin'le fampelezan-kevitra zany resy lahatra ny vahoaka hoe navita ininina zany fa tsy hoe tsy navita ininina ianao hoe ny aso de arahantsika amin'ny tatitra izay navoakan'ny FMI nahitana fiakarany 10 isanjato ny tany arikarena faobe na ny taux de croissance 10 isanjato mety hoe betsaka ho an'ny apahay toekareny fa amin'ny vahoaka malagasy ny fijeriny azy hoe 10 zany a kely raha oharina amin'ny 10 raha oharina amin'ny 20 raha oharina amin'ny 30 fa maninona ny 10 isanjato afaka mba azavainao ve andray matofilo hitary marika io a mila fahamalinana foana ny firesahana taremarika le taremarika aloha ho an'ny olona zay malala azy a tonga de miteno azy satria zavatra roa no fanao rehefa mahita taremarika ampitao a amin'ny teo amin'ny lasa ary ampitao a amin'ny zavatra misy any amin'ny hafa zay foana mifampitana nireny taremarika ireny raha pitainao zany teo amin'ny lasa le izy a dia jereo ny tatitra nataony ny tahirim-boly araisam-pirenena io fa dia io ny taremarika tsara indrindra teto amin'ny firenena tao anatin'ny 10 taona lasa de miteno azy zany aloha hiteno azy zany le taremarika raha jerena ny atao hoe na tamin'ny tondrako fotsiny aza de ny ainga tany amin'ny 3 de 4 de 5 tsika zao fa tsy okory ny tanjony dia apetrakeo aloha zay fa iverenao kely fa de ampitao amin'ny zavatra misy any akafa koa raha ny ety Afrika zao no jerena le atao hoe tany lay fandrosoana ihany koa na le taux de croissance dia ambanin'izay any amin'ny 3.5 isanjato any zany hoe tsika zany a efa ambonin'izay fa ny azadino efa taona lasa 5 taona lasa dia ambanin'izay le moyenne africaine zay tsika ka raha miakatra tsika androany a dia misy dikany zany a zay zavatra zay azo ampitaina koa amin'ny atao hoe taux de croissance ihany koa taremarika zay misy manerana zao tontolo zao
any amin'ny 3 maherikely isan-jato any koa manerina n'izao tontolo zao a de nidikan'izany de ilaza avetsika fa ratsy zany zay dra ataoko hoe le taremarika zany a dia miteno azy aloha avy atrany fa le faharoa zay ilana famalinana tsara mihitsy ny fandraisana azy de ny hoe ny taremarika fa zava-dehibe fa misy toka dia te ampiasan'izany amin'ny fijery politika fotsiny hoe maninona ary ny mbola tsy tonga ao ambliany tsirairay le izy ekeny zany fa ny taremarika aloha dia mampiseho le fanantenana hoe eo amin'ny fotoana lavitrezaka zany na fotoana maromaro dia efa hita misy fiatsarana antoko zay am'le atokavan'le izy eo ambliany tsirairay fa de ekena kosa fa tsy hoe androany de voatery eo ambliany tsirairay le izy fa antoko iny fa amin'ny fotoana manaraka dia hiatsara misy zavatra hiatsara ao a misy zavatra efa asa natao ao a dikan'izany a ary hitondra fampandrosoana amin'ny endriny rehetrarehetra arak'le niteneniko teo hoe mamboatra lalana ianao a misy fiatraikany any amin'io le hoe tany fandrosoana io le izy manamboatra fianarana ianao miakatra ny vokatra maro samihafa na vokabary na lavanila na nitahaka an'izany a de misy fiatraikany mahatonga an'io le hoe taux de croissance teneninao hoe 10 isan-jato io tenenao teo hoe mitondra fampanantenana ny taremarika any amin'ny filiany tsirairay ary raha resaka taremarika zay indrindra ny vahoaka malagasy ny tena ataontsika hoe manintona azy a miintéressé azy ny fiteny vahiny a de ny taremarika makasika ny vidim-bary ny vidin-tsolika faly ny vahoaka rehefa midina ny vidim-bary na midina ihany koa vidin-tsolika betsaka ireo kandida izay mifaninana aminao amin'izao fotoana izao isaky ny miona amin'ny vahoaka manao an'ireny mitinina ireny no mampanantena hoe raha zany no lany filoham-pirenena hidina ny vidim-bary hidina avy hatrany ihany koa ny vidin-tsolika ianao anefa tsy de heno mampanantena an'izay mety hoe misy fanahina ve ndre matoa filoha hoe sao de tsy vita le izy matoa tsy hampanantena tsy zany mihitsy fa tena fomba fijery a fomba fiasa fomba fitantanana hoe tsy tiako ny manao ronono atavy a tsy mba fanoko zany a ary tsy tiako ny mamitaka ny vahoaka eo anoloany zany zavatra izany raha iresakytsika zao ny hoe solika dia tamin'ny roa taona zao a tsika ke mbola tsy mamokatra solika ampy ho an'ny filana rehetra misy eto Madagasikara ary io a de problema zay iraitra ny tany rehetrarehetra zay tsy mamokatra solika fa mbola manafatra solika zany hoe io solika eo mitseny arisam-pirenena dia miovaova ny vidiny ary tao anatin'izay roa taona faran'izay de niakatra foana le vidiny niainga tany amin'ny $70 amin'ny baril anankiray a zao izy a efa mihoatra ny $570 ny baril anankiray raha jerisika amin'ny ankapobeny zany de hoe nisonitra avoroeny le izy ianao tsy maintsy mividy an'io ny dikan'izany a dia mampitombo ny vidin'ilay solika afaranao le izy azo atao tsara androany ny manao hoe de ho tazomiko amin'ny vidiny tamin'ny roa taona ary izy io zany ingeny natao tamin'ny fotoana samihafa fa inona ny dikan'izany de zao tonga am'le fitenenina hoe tsy maintsy ny fitondram-panjakana no misolo vaky any akalana zany hoe mameno lay famenon'le izy raha ohatra ka hitanan'le vidiny tsy hisondrotra io zany le tonga am'tenitsika hoe subvention ary azadiny fa tamin'ny fotoana lasa nataoko hoe tao amin'ny fotoana ny teteza mihitsy aza satria zay moa no azo lazaina hoe aingana indrindra atadiavana an'le izy a de zao notazomina ny vidin'ny solika fa ny adin'ny olona ary ohatra ny adin'ny mpanao politika de hoe teo an-daniny dia ny ao amin'ny teti-bolam-panjakana ny mameno an'iny zany hoe le subvention zany be de be amanjato ny miliara ariary no nentina amin'ny solika amin'iny zany ka sady ho ampinao ve ny vidina solika amin'ny subvention no ampinao ve ny vidina jirama amina subvention no ampinao ve ny vidin-javatra hafa amina subvention a raha resaka amin'ny vary a zao io a de tena manahirana mihitsy azo atao no subventionné ny vary tahaka ny ataon'ny sasany hoe andao ara-pidinina vidina vary fa ny azadiny de zao misy fiatraikany avy hatrany a any amin'ny fomba fiasan'ny tantsaza zavatra raha vao ampidininao vidin'ny vary dia ny eo mampitatsika zany hoe manahoana moa lay vidin'ny famokaram-bary de manahoana le vidin'le izy de raha tsy mahazo tombon'le tantsaza any tsy hamokatra vary tsony izy any inge le jereny zany hoe misy ny mpamokatra misy mimpihinana
ary reo zany tsy maintsy lanjalanjaina foana rehefa mitondra ianao hoe tsy maintsy le tombontsoan'le mpamokatra anisan'ny hojerenao ihany koa fa tsy ny tombontsoan'ny mpihinana iriry ihany no hojerena ohatrany hoe mivela am'izay le teny tsioro zay ihany ahako hoe tsy tonga any mivilian'ny olona ny olona ohatrany mbola mahatsapa foana hoe tena sahirana izy zay tsy mety ho azon'ny olona mihitsy hoe ianao miteny jerevo ny taremarky ny FMI nahazo tombony miakatra 10 isan-jato ny tany arikarena to amintsika ny olona zany mieritreritra hoe raha vao miakatra ny tany arikarena dia hiatsara ny fiainany isy zavatra mivaingana akany anaty paosiny zay foana no eritreretin'ny olona tsaratsara koa ngamba andre matofolo raha ohatra ka mba azavainao ary hoe fa maninona hatramin'izao zany tsy mivaingana any paosin'ny olona na any ambilian'ny olona izay le tany arikarena zay ka ilazan'ny atao hoe zay tsy mahakasitraka anao fa de hoe lazain'ny filohan'ny repoblika fa miakatra ny tany arikarena mihatsara ve nefa zao ny fiainanareo am'izao fotoana zao zay novoizin'ny olona tsy mijery sy minitsy te hijery no miteny andray mamyrazafy za zao de milaza aminao fa rehefa ngamba 2 volana na 3 volana lasa zay tam'za mbola teo amin'ny andraikitra ny filoham-pirenena dia nandeha nitokana lay tohadrano tao Ambalavao any amin'ny faritry Fianaratsoa izy io dia fotodrafitrasa efa tsy niasa na tsy nirarahina tao anatin'ny 50 taona dia namboarina le izy rehefa namboarina le izy dia mitondra lakan-drano hatrany amin'ny 420 kilometatra ny fitoram-panjakana ary dia lasa ny atsara le vokatra vary lasa indroa mamokatra vary le olona lasa ny tsara ny vokatra hafa mihitsy ara am'le izy de zao ny tenin'lay ray aman-dreny zay mpamokatra manao hoe Andriamatofoloa efa ao ambolaninay ny vokatry ny asa nataonao zany hoe efa misy vokany any am'le vilian'le olona le izy ohatran'izany ko raha mandeha any amin'ny faritra tsy mondrefanintsika any amin'iny Bamangoky iny ohatra dia takan'izany ny tenin'ny olona hoe efa afaka mamokatra indroa isataona izy efa nitombo le tahan'le vokatra ohatran'izany koa to Ambalavao raha ohatra hoe 2 taonina sasana maherikely eo ny vokatra isaky ny hektara taonina no resahako any am'ireo faritra tonga ny ranontsara reo efa tafakatra hatrany amin'ny 10 taonina isaky ny hektara na mihoatra ary ka tsy efa tonga any ambilian'le olona vely izy fa izao ary io ny ampitandremana hoe tsy mbola ny tonga any ambilian'ny olona rehetra ao anatin'ny indray andro miaraka le zavatra ary zay ny tokony hojerena foana hoe rehefa mitatana firenena tsy isy hoe androany ianao dia andray fanapaha-kevitra ka de androany de mampanatenanao fa dia any amin'ny tokantranonareo rehetrarehetra de iova daholo ny tokantranonareo rehetrarehetra raha mahatadidy anareo fa betsaka nampanantenan'izany tsy resaka an'izany eto isika kanefa dia aiza daholo reny fampanantenana reny za marina mihitsy ny teninareo tsy de mba fombako loatra aminao zany fa de milaza amin'ny olona fa hiatsara ny fari-piainanareo miasa ho an'izany miara-miasa ho an'izany isika ary dia tahaka an'izao ny fisondrotry ny arikare-pirenena zao no hita ao misehatra tahaka izao ao misehatra tahaka nitsy ao misehatra tahaka ny aroa zay nazavaina amin'ny vahoaka fa tsy ny ampanantena azy ny tena zava-dehibe hoe satria andro fampielezan-kevitra zao de hoe rapitso anao an'izao rapitso anao an'izao rapitso angenao hiahako eo ihany eny ary ataoko fa mazava amintsika rehetra zay fanazavan'ny folo zay fa tsara ihany Andriamatofolo hoe tsika atao hoe niainga tamin'ny aotra zany teo amin'ity le hoe fitombon'ny tany arikarena ity tonga eo amin'ny 5 tsika am'izao fotoana zao ahoana ny zavatra mety ho atao ka mba hahatonga le izy hiakatra ohatra hoe ary tonga hatrany amin'ny 10 inona no mety hoe azahoana zay le fiakaran'izay ka io zany aloha tsy dimy ny tanjona mbola mihoatra lavitra noho zany ny tanjona zany hoe tokony tombo avy roeny any io ary am'izay fotoan'izay dia hoaingakaingana kokoa no ahitantsika ny fiatraikany zay fandroson'ny firenena zay any am'le vilian'ny olona rehefa tafakatra hatrany amin'ny 10 isan-jato any le izy ny fiatraikany de ny hoe misy asa misy vokatra
ary vokatra io a de tonga eo amin'ny tsena na tsena ao anatiny atao amin'ny firenena zany a na indrindraindrindra aondrana amin'ny tsena anyvelany ka inona ny sehatra zay ampakarina an'izy io bebe kokoa marobe ny sehatra voalohany a dia ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana ao zany de hoe mila ampakarina le vokatra satria de tena mbola ambany loatra ny tahany vokatra tsy ny vary any resantsika fa matetika oatra ny vary foana fanakatsaka io na tsaramaso io tahaka an'izany ko amin'ny vokatra fanondrana na lavanily io na jirofo io na lidsi io na ny akondro io na ohatran'izany tsika zao taloha nanondrana akondro be deaibe mihitsy a zao niena be zany zavatra zany zany hoe misy zany a fafitomboana fotsiny zao aloha ny abetsaky ny vokatra de misy a le fanodonana azy anatsarana an'le izy zany mba tsy hoe na oentina eo amin'ny tsena anaty na nyvelany a mba vokatra efa voahodina no entina fa tsy vokatra mbola le ataontsika hoe brut zao tsika mbola manondrana ny velany ohatra dia amresaka ohatra hoe chrome zao croma dia le mbola zay loarana avy any anaty tany iny a no diovina de iny no alefa le antsoina hoe brut fa maninona raha ahodina le izy sady rehefa ahodinao zay a miteraka industria ajoronao a miteraka asa mitombo mivokatra de mitombo zany ny vola miditra aminao rehefa manondrana an'iny a de zany rehetrarehetra zany a mampitombo ny tahany le toekarena nresantsika teo nisy fotoana teo lolo kely teo tsika nyresaka mahakasika ny hoe subvention ianao raha tsy diso ako resaka solika nyresaka jirama de nisy zavatra tonga tato tsaiko tampoka mahakasika an'izay resaka herinaratra resaka jirama resaka solika zay a fomba momba mampanantena rehefa fampelezan-kevitra rehefa nilaza ianao teo hoe ianao tsy tia mampanantena pokaty ho an'ny mitondra fampanantenana pokaty ho an'ny vahoaka tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ianao inoko fa manitikitika ny monsieur Mamrazafy a manitikitika antsika rehetra ity fanontaniana ity hoe tamin'izany fotoana izany ianao nampanantena ny vahoaka malagasy fa ao anatin'ny telo volana monja de ivany olan'ny délestage nandeha tena fotoana telo volana efa-bolana herintaona roa taona efa-taona mbola nisy ihany tokantrano ny ainana izay fatapahan'ny herinaratra na ny délestage zay taiza ho aiza ny sakana mino fa mba tehan'ny valin'izay fanontanian'izay daholo izy ny vahoaka malagasy rehetra izay mijery antsika amin'izao fotoana izao ya ny mpanao politika moa de mandriritra an'io foana ary io moa nefa nilazaiko hoe mba jereo ny tantara atao anatin'le telo volana hoe nanahoana ny vokatra fa de samy laza aloha fa nisy fietsarana tao anatin'izay telo volana angamba ataoko hoe telo volana na enim-bolan'izay fa tsy tany le izy fa rehefa tena nandinika ny zavatra misy a zay efa nidoniako ihany teo aloha fa tsy hoe tamin'izay vao nandinika an'le izy a de io za hoe tena tsy maintsy lay fotodrafitrasa fototra mihitsy natomboka aingana de aingana fa tsy le hoe famahana an'le olana fotsiny a satria dia mipetraka le olana misy menimenina le vahoaka dia andao aravahana le olana dra milaza aminareo fa raha ohatra ka tsy nanao an'lay zavatra nataoko aho dia holazaiko anareo ny zavatra natao nge de tsotra mitovy amin'ny nataon'ny taloha ihany zany hoe ny fitopolo dimy amby fitopolo isan-jato ny herinaratra eto Madagasikara dia mbola avy amin'ny milina na le groupe zany no ataon'le izy io moa zany dia lay ampiasantsika n'lay pétrole le gasoil tamin'izany fotoana zany lafo io famikaran'io ary eo zany lay ataoko hoe tokony andrindrana mihitsy a lay fomba fijery sy fomba fiasa ara-politika sy lay fotodrafitrasa zay apetraka satria misy le atsotsika hoe pression eo am'laniny hoe eo an-daniny hoe misy délestage de tonga de hoe ndao aravana aingana de aingana inona ny amazy aingana de zao soloa le groupy de soloana vaovao le groupy afaka telo volana afaka enim-bolana le groupy iny a dia matindray a de miverina foana le problème ozy hoe tsy maintsy famahana olana fototra natao zany hoe vahana le délestage am'izay endrika nisiny tam'izay fotoan'izay fa mametraka le fotodrafitrasa fototra ianao tonga dia na ataoko hoe ny lansena moa filazantsika azy zany reo fiantsonana le hoe appel d'offre am'ireo barrage ngeza be avy amin'ny riandrano misy efatra na dimy izy ireo any Saofika any Tetezambato any Volobe Ranomafana sy ny sisa io ny tena mora indrindra rehefa tena tafapetraka rehefa jerena eo amin'ny fotoana lavitrezaka ny famokarana avy amin'ny riandrano
tsy nataontsika mihitsy nefa io tamin'ny taona 20 no nanao farantsika nefa io mora indrindra fa ny problema mpanao politika de zao ela ny fanamboarana azy efa taona 5 taona 1 taona manomboka am'ilay hoe étude ka hatramin'ny fahavitany le asa de mambetraka fanontaniana am'le mpanao politika hoe za ve de hiandry an'izany mety efa tsy eo ntsony am'izany fotoan'izany ozy ny sasany a ka mihoatra n'le mandahako le izy fa za kosa de ho za hoe adidi ny filoam-pirenena mametraka fotodrafitrasa zay ho an'ny tombotsy ho an'ny vahoaka na 3 taona na 5 taona na 10 taona anaovan'ny asa iny a nefa zay no hitana tombontso maharitra ho an'le vahoaka de tsy maintsy atao zay zavatra zay de raha ataontsika reny natao zany ozy a le fiatsona an'ireo fandefasana tolobidy am'ireo riandrano natao ihany koa ny programma momba ny herinaratra avy amin'ny masoandro le hoe solaire ary dia jerena koa ny zavatra hafa fa zay tiako mariana de zao taiza moa ny tena navaivay ny délestage teto andreny vohatra nke ny tena navaivay ny délestage tamin'ireny fotoandreny ary teto andreny vohatra mba te hilaza amin'ny vahoaka Antananarivo a fa de teto ny nanaovantsika ezaka ary ny azaka zahako be deaibe mihitsy a ary tsy misy tsony ny délestage raha resaka tolotra sy tinady no jerena satria mihoatra ny tinady zany hoe le filan'ny olona eto am'ireny vohatra ny tolotra am'izao fotoan'izao satria be deaibe zany ny zavatra efa natao mandra-piandra n'le hoe riandrano sy ny solaire moa zay efa mandeha am'izao fotoan'izao a mbola azo iverenina rehefa avy eo fa raha ny teto Antananarivo zany de zao novana daholy a reo groupe nandeha tamin'ny gazoil nalefa am'le hoe menaka mavesatra na hoe fiololoro satria atsasaky ny vidin'ny litatra gazoil ray a ny vidin'le fiololoro zany hoe sady manena ny vidiny no nampitombotsika ihany koa ny tolotra misy hatrany amin'ny 100 mégawatt mahery no napetraka eto andreny vohatra eo amandro seza dia eny ambomanambola am'izao fotoana izao zay no mahatonga hoe tsy misy tsony ny délestage raha am'resaka tolotra sy tinady fa ny azadiny de zao tsy resaka tolotra sy tinady tsony le izy tsy zay fotsiny le izy ary zay ny tokony fanazavana hoentina any amin'ny olona za moa de efa mitondra zay fanazavana zay fa io herinaratra io ange mila sotomina izy io e mila taritana ange izy io e hoentina makeny etokantrano hoentina makany amin'ny toerana zay hivarotana azy ilan'ny olona azy e ary eo ny olana satria reny atao hoe fila ny poto ny zavatra maro samihafa ara-teknika ilaina hitaritana azy reny sy izarana azy reny efa antitra daholo efa 20 taona mahery daholo zany hoe na ho ampitoboana koa raha le tolotra zany a nefa tsy arak'izay koa ny fotodrafitrasa momba n'le fanelezana an'le izy a dia mitovy ihany le mety ho fatraika ny sanatriny zany fa reny koa zany de efa nanaovantsika fotodrafitrasa ihany koa ny anamboarana an'ireny zavatra reny zany hoe raha mbola misy zany am'izao andre matofoloha ny délestage de délestage technique izy zay mety teknika sisa le izy a mety teknika sisa le izy a na mety hoe amin'ny famatsiana le solika zavatra tahaka izany no mety misy ny eto andreny vohatra ny resahako fa matetika any amin'ny faritra le délestage de tena antony na teknika na famatsiana am'le solika any am'le toerana any zany kely mikasika an'le zay resaka herinaratra zay ale matofoloha ohatran'ny hitako zany le izy hoe ny vahaolana ianandrindra de le fametrahana an'le groupe électrogène ihany ataoko hoe vahaolana ianandrindra zany ny olona rehefa ohatra ka tapaka ny jiro soreny izy satria tapaka ny asa ataony ao atokantrano maty ny lasa maty mihitsy ny lasa indraindray zavatra tsikatro nefa am'izao fotoana zao ohatrany tsy nasianao tsy nasianao asiny izy tsy zay tiako tenenina fa ohatrany iova fenitra mihitsy ianao hoe tsy ho mandeha amin'ny solika intsony ny herinaratra ny akabeazany fa manao tsy mandeha amin'ny solika irery fotsiny zay ngamba ny tena marina ao anatin'le izy ary makany amin'ny énergie renouvelable ianao tsy maintsy andeha ho antsika zany hoe le nyteneniko teo hoe 700 avy amin'ny solika zany avy am'le groupe zany dia 300 amin'ny herinaratra hafa io zany ho avadiky tsika io lasa hoe ny 700 farafaratsiny avy amin'ny lay angova azo avozina dia mba ny 300 sisa no mijanona avy am'le groupe zany fa ny tena fototra le fanontanianao ange de
tsara ho fantatry ny olona efa veriko foana le izy hoe azadino fa dia mbola manampy vola zany ny fanjakana anytsemana ny zay fantiantoky ny jirama eo am'ilay famokarana sy ny fizarana angovo ho an'ny vahoaka am'izao fotoana zao nefa de 10 isanjaton'ny malagasy ihany no misitraka io herinaratra io ary ny ambany vohatra raha nyjerena dia mbola 10 isanjato fotsiny no misitraka an'izany herinaratra zany nefa le subvention le fanampiana hoetin'ny fanjakana raha mijery zao tamin'ny taona 7 teo zany dia 700 milliards ariary 450 milliards d'ariary no subvention nentina tamin'ny jirama zany volo zany nefany azotsika anaovana fotodrafitrasa zay tena mipaka any amin'ny vahoaka mihitsy any amin'ny fahasalamana any amin'ny fampianarana any amin'ny lalana any amin'ny fampitomboana ny ataoko hoe amin'ny famokarana sy ny sisa ka zay zany tsy maintsy jerena koa hoe marina fa mipetraka le olana fa ahoana ny amahana azy ho an'ny tombotsy ho an'ny daolobe zay ho an'ny daolobe so ny vahoaka maro an'izy Fizatsika ny rehefatsika aloha resadresaka rehefa avy eo fa sady hiditra amin'ny resadresaka mafana kokoa tsika amin'ny resaka politika rehefa avy eo na manamavrazafy sy andre matofoloha andeha anaraka sary vitsivitsy aloha sika maneho ny fotodrafitrasa fototra izay najoro ho amin'izay lafiny famokarana herinaratra izay Fotodrafitrasa anisan'ny lehibe indrindra eto Afrika ny centrale solaire eny Ambohimpionana Ambatolampy izay ahitana panneau solaire 3.7 mitondra herinaratra 20 mégawatts ao anatin'ny velaran-tany 3.3 hektara. Tokantrano manodidina ny 5 alina eo no hisitraka izany ka ny faritra Vakinankaratra no tena ahazo tombony satria ny 7.7 isanjaton'ny herinaratra ao anatin'ny 2 taona no hisitrahan'ny vahoaka. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny filoham-pirenena Rajaonary Mapianina no nanipihany fa tsy hijanona isika raha tsy vita ny fampandrosoana ny firenena. Izay ny mikasika an'iny zany hoe tsy honohono tena voapirofo andre matofoloha tena nisy ny fananganana ny fotodrafitrasa fototra eo amin'ny lafiny anatsarana sy anavaozana ny lafiny famokarana herinaratra ho an'ny tokantrano malagasy tsirairay avy araka ny fanambara tamintsika teo dia hiditra amin'ny resaresaka mafana kokoa isika ny resaka politika raha ny marimarina kokoa voalohany sambany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ianao andre matofoloha no fitaratra tamin'izany nametram-pialana nanara-dalàna ny alohany nirotsahanao ho fidiana ho filoham-pirenena indray fomba ny mpitondra ny fandimby teto hatramin'izay ary efa zarina zatra ny olona loatra nisy ary nefa miteny hoe tsy hisy indray ve zany hoe manova lalam-panorenana amikirana seza tsy nanao an'izay ianao tsy mahatsiaro tena ho maty antoka ve ianao rehefa tombontsoan'ny daolobe nge nijerenao dia mandefitra na adonona mihitsy ny tombontsoan'ny teny ka tsy mahatsiaro tena ho maty antoka mihitsy satria zay ny everika fa mifanaraka amin'izay tombontsoan'ny be sy ny maro marina mihitsy ny le teninao teo hoe ny olona tsy eo amin'le toerana raha teo tonga eo amin'le toerana na tsy manaraka lalam-panorenana azy ka maika fa ianareo sy ianao eo amin'le toerana indray no miala sy mametram-pialana de ho za hoe mila manome zay ohatra zay foana ny mpitantana indrindra mpitantana ara-politika satria ny krizy rehetra teto amin'ny firenentsika ny antony de tsotra dia ataoko hoe fahalemena na lesoka eo amin'ny fanaovana politika ary ny zavatra ray manahirana mihitsy eo anatin'ilay izy de hoe io tsy fanarahan-dalàna na lalam-panorenan'io no anisan'ny tena fototra mahatonga an'ireny krizy ireny ka io moa samy manana ny heviny olona fa za aloha ny fantatro de ho za hoe za kosa mijoro amin'izay fanarahan-dalàna sy lalam-panorenana zay satria ilaina zay amin'le fametrahana an'ilay demokrasia ilaina izay amin'ilay fametrahana ny fampandrosoana mifototra mihitsy amin'le fitoniana ara-politika mila an'izay ny firenena mila zay fitoniana amin'ny fotoana maharitra zay ny firenena ary tsy maintsy amin'ny fifandimbiasa-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no azona mametraka an'izay zany hoe le famarina toerana zany de tokony hipetraka tsara mihitsy araky ny lalàna sy araky ny lalam-panorenana
zay ny ilain'ny firenenako, zay ny ilain'ny vahoaka malagasiko, inona moa maharatsy ny anaovana an'izay. ia eny ary lano folo ianao tamin'ny taona 2014 efa nandeha tamin'izany fotoana zany a ny fampanantenana isan-karazany a amin'ny mahafampelezan-kevitra fampelezan-kevitra atao fampelezan-kevitra tsika amin'izao fotoana zao a taona 2014 tsika mandeha ihany a ny fampelezan-kevitra efa mitenitenao teo moa le hoe inona avy a no lalana tena tianao andehanana fa ny tena tiako anontaniana dia hoe inona no mety ho mahasamy hafa an'le hery rajonaromampianina voanylotsaka ho fidiana ho filoam-pirenena tamin'ny 2014 sy le hery rajonaromampianina amin'izao fotoana izao a 2014 zany a inona indray a le hery rajonaromampianina izay ilatsaka ho fidiana ho filoa indray zany amin'izao fotoana izao. Angamba aloha te ilaza aminao mamindrazafy hoe taiza aloha tsika niainga tamin'izay fotoana izay e dia lazaiko anao hoe inona tamin'izay inona amin'izao fotoana izao zany fa tamin'izany fotoana zany tsika volana janoary 2014 dia zao firenena voasazy Madagasikara tamin'ny endriny rehetra ara-politika ara-diplomatika ara-toekarena ara-bola dia ny tandro fahantrano tamin'izany fotoana zany raha voalaza ny tarehimarika satria tarehimarika moa zany dia hoe any amin'ny 700 mahery ihany ary anisan'ireo tany manitra indrindra manerina zao tontolo zao isika zany no fanamby lehibe nge zany ary tamin'izany fotoana zany raha misy olona zay miresaka amiko mihitsy na reo filoam-pirenena nama akoatran'izany hoe mafimafy ihany ny zany fanamby ao aminareo ao Madagasikara ao zany zay hoe ia zany no izy ao aminay a ka zay mahatonga manao hoe tsy zany akory no nataona ankivy fa dia mbola namposikara ary nampiezaka nametrahana fanamby hoe raha izay ny zavatra misy a dia tsy maintsy miasa mafy a tsy maintsy miazakazaka ary tsy maintsy retsiko izany zavatra manahirina rehetra zay misy eto amin'ny firenena zany ka raha iteny ianao hoe nanaony ianao tamin'izay fotoana zay dia naony ianao zao a dia ho za hoe zany rehetrarehetra ny lalovana tao anatin'izay a zay fantatrareo tsy ho vavahako eto ny olana ara-politika sy ara-ekonomika nateraka zany sazy zany a dia zao efa traikefa be dehibe no azo tao anatin'izay ary azo lazaina hoe sedra maro samihafa no azo no lalovana tao anatin'izay a ary nahitana ihany koa fa afaka nandresy lahatra ny filoam-pirenena nandresy lahatra nyireo mpiara-miombonantoka rehetra na ny ato anatiny na ny andvelany azadino fa ohatra matetika miresaka foana hoe ny andvelany isika fa ny ato anatiny tena nisan'ny zava-dehibe satria misy koa ireo mpiara-miombonantoka orinasa tompona orinasa manam-bola mpampiasa vola ato anatiny dia eo ihany koa reo mpiara-miombonantoka amin'ny andvelany azadino fa niala teto amintsika ke tamin'ny taona 20 ny Fonds monétaire international ny banque mondiale sy ny mpiaraka amin'ny rehetrarehetra atao anatin'ny teteza mity reny a dia niala teto amin'ny firenentsika tsy namatsy mihitsy a ny lafiny ara-toekarena niverina zany fatokisan'izany ary everika fa zavatra gezabe zany satria anisan'ny manoana mamporisika mamahavaravaraana atsika zany satria raha mpandroso ny firenentsika ilaintsika ato anatiny a fa mbola mila an'izay fiarah-miasa amin'ny eo ivelantsika na mpamatsy vola zany na indrindrindrindra reo mpampiasa vola na hoe investisseur mila vana kely matsy reo mila hoe bailleur mazatra atsika hoe banque mondiale banque africaine de développement fonds monétaire sy ny sisa fa ny eo an-daniny koa dia misy le hoe investisseur zany hoe reo mpamatsy vola tsy miankina na miankina amin'ny fanjakana zay tonga mampiasa vola eto amintsika reny aza ny tena resena lahatra ho avy ampandroso ny ara-toekarena ka eo amin'izay lafon'izay le matofo mba tiako apetraka aminao misy ty fanontaniany ity a fa tsika amin'izao fotoana izao zany a dia zay foana ny resaka mandeha hoe mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao a dia mila ny vahiny foana ary rehefa mila ny vahiny no mpitondra fanjakana dia ny tany mihitsy nomena ny vahiny zay lafa nakiray zay fa ro manaraka an'izany a tenenin'ny mpanao politika rehetrarehetra ary mety misy momarina an'izany hoe isika ny ka tena firenena manan-kareny tsika efa mety anana soloko tsika ny arena amban'ny tany tsika manana be dehibe ny arenan-dranomasina tsika manana be dehibe dia eo amin'izay lafon'izay hoe tokony ahavitatsika ny arenantsika fa maninona tsika
no miandriny maka ny any velany foana manintsika ny tsy afaka mitrandraka andreo arenatsika ro tsika ihany dia ahoana hitrandrahanao azy Mamrazafy mila fahaizana ara-teknika ianao mila fahaizana ara-teknôlôjika mila fitaovana ianao zany hitrandraka solika zany a tsy le angady fampiasanao ny tambary akory no ampiasanao anaovana lavaka de hoe mivoaka ao ny solika rehefa aveo fa mila teknika teknôlôjia mila volabe zany fitrandrahany zany izy ny malagasy teratany malagasy eto atoerana no sahanao an'izany ary ny tsenan'io aiza rehefa aveo eto atoerana ihany ve sa anyvelany ihany ko ve ny tsenan'io zay zany matoka an'le hoe ilaina ny eto atoerana fa ilaina ihany koa ireo mpampiasa vola avy any velany a ampiasa eo amin'ny sehatra zay mbola tsy vitatsika aloha ny mitrandraka azy a isika irery misy zao ohatra azo raisitsika hoe eo amin'ny fambolena de mitrandraka zay azotsika trandrahantsika fa tsy mila mpampiasa vola vahiny mamboly vanily tsika tsy mila mpampiasa vola vahiny ngetsika am'zany zavatra zany fa misy sehatra kosa zay tsy maintsy ilatsika andreo vahinindreo a na amin'ny lafin'ny teknika lafin'ny teknôlôjika ary indrindrindrindra ny vola zay oentina am'zany satria mila vola be zany zavatra zany raha miresaka azy zao teo hoe barazy zay hitondrantsika herinaratra barazy hitondrana herinaratra zany ange ka ny tarehimarika nlazaiko anao eo amin'ny mamokatra 1 mégawatt zany ange dia eo amin'ny 2 tapitrisa dollara na euro eo arakarany hitondrana an'le izy zany hoe raha mamokatra 100 mégawatt ianao de 100 tapitrisa izany malagasy manana sy afaka hitondran' zany mety misy angambany fa za aloha mbola tsy mahita na ny tena marina mety tsy hosako izy anao an'le izy de tsy maintsy zany miaraka ianao am'le mpamatsy vola vahiny atsona ireny ka zay ny matoka manao hoe aoka tsy hotenenina fotsiny le hoe dia avela ho any le vahiny fa raha te apakatra ny farim-piainantsika raha ho tiatsika hiakatra le ndresantsika tany amin'ny voalohany hoe le taux de croissance andresanareo hoe 10% tokony hiakatra iny de hoy za hoe naiza firenena eran-tany am'izao fotoana izao de mbola miantso reo mpampiasa vola vahiny mety tsy vola ny ilany azy fa mety le lafin'ny teknika fotsiny ilany azy mety ny lafin'ny fahaiza manao zany no ilany azy ka ilaina foana zany izy reny eo amin'ny fampandrosoana ny ara-toekarena eo ihany zay ndray matofilo fa raisiko le niandohan'ny resakareo tamin'ny voalohany le hoe inona moa mahasamihafa ny hery rajonary mampianina am'izao sy tamin'ny taona 2024 iza tokoa moa zany hery rajonary mampianina zany tamin'ny taona 2024 ny fahalalan'ny olona azy de kandida natolotry ny filohan'ny tetezamita teo aloha ianao tamin'izany fotoan'izany ary voalazan'ny olona hoe ambaran'ny olona hoe nielanao izy na ilika ao izy tsy patolaka ny tana ono ianao de zay natao keo ohatra ny lasa imezako kely le izy satria arao tsara jereo tsara fa tsy zay teneniny olona foana ange no mety ho marina ao anatin'izay ho teneniny jereo izy nanolotra tam'izany fotoana zany tsy ny filohan'ny tetezamita ange nanolotra tam'izany fotoana zany fa andrimatoa Cool Roger sy Jules Etienne nanolotra tam'izany fotoana zany fa maninona izy ny tsy nanolotra de satria efa nanana olona hafa zay natolony izy ka io ange mety misy le zaza tiny de mety misy ny hafa ho atsangana angamba fa tsy tao anatin'izay mety hoeritreriny zay ko angamba mifieritretako azy tam'izay fotoana izay ka zay no maliko anao am'le izy hoe nitsipadohany izy tsy nitsipadohany Cool Roger mihitsy na Jules Etienne tam'izany fotoana zany tsy nisy resaka an'izany mihitsy fa magaga indray fa lay olona raha reo olona zay voakasika tao anatin'izany no milaza an'izany zavatra zany ary za moa de mba milaza koa hoe betsaka keny andraikitra zay sy fanambo zay nataoko hoe na tam'za ministra tao ihany azy ary sahako ny milaza fa dia voatana arak'izay nitazomana azy ny toekarena tam'izany fotoana izany zany hoe nanome ny heriko rehetra ny fahaizako rehetra aho tam'izany fotoana zany ka izy ny tena nanome
aloha mba hifampitsara io ka zay mihitsy efa hitra amin'ny faraparany fotoana sika andreo atofilo fa zay aloha zany a dia voateny hatrany amin'ny Fonds monétaire international na banque mondiale hoe tamina ministra anao a dia tena voatana ny sandan'ny vola malagasy amin'izao fotoana zao nefa dia mahita ny tsiraifa dia somary miakatra foana sandan'ny vola malagasy dia misy fidinana kely fa amin'ny ankapobeny dia miakatra izy mety ho sarotsarotra ihany ny fanazavana teknika izy kanefa mampitondra fanjakanao so dia mba afaka azavainao amin'ny olona hoe fa maninona tokotra ny ary le vola ny miakatra foana ny vola vahiny oharina ny vola malagasy misy antony maro samihafa amin'izy io hoe misy antony tena hoe ara teknika le izy raha mijery zao tsika ny hoe ny fiakaran'ny dollara sy ny vola euro zany dia tena le fifandraisan'ny vola euro sy ny dollara mihitsiny zany no mahatonga n'io elanelana sy mahatonga an'izay fiakaran'ny vola euro sy dollara aty amintsika izay zany tsy azavako zay fa antony tena teknika be zay zavatra zay zany fa ny faharoa zay azo lazaina dia ny hoe rehefa mandeha koa nge le toekarena io nge dia miakina amin'le hoe tolotra sy ny tanady ihany le izy rehefa mandeha ny toekarena be ny filana ao anatin'ny asa fampandrosoana be ny zavatra vidiana afarana mitombo zany lay tinady nefa n'le tolotra zay avy amin'ny fanoranan'entana sy ny tahaka izany tsy mitombo dia mazava ho azy fa mety misy zany izay elanelana io mitolotra tinady zay ka mahatonga an'izay fiakarana eo amin'ny vidin'io vola vahiny io zay fa zay tena zava-dehibe dia tsy tokony hijanona amin'izay ho an'ireo mpahay lalàna sy mpandinika ny fanadihadiana zay ataony fa hoe inona ny fiatraikan'izay eo amin'ny vidim-piainana any ny tena tokony ametrahana an'le izy ary tarehimarika moa nresahanao dia voatery milaza tarehimarika fa nandritra ny fotoana zay nitondrako no anisan'ny ambany indrindra ny tany vidim-piainana resaka fotoana no resahantsika hoe efa taona na 5 taona raha oharina amin'ny tany aloha satria tany aloha zay moa tsy ataoko foana hoe rehefa mampiasa antotanisy isika dia tsy maintsy mijery foana ny tany aloha mba jereo ny antotanisy ny tany aloha raha tamin'izao teo dia teo amin'ny elanelany 9 ka hatramin'ny latsaka kely ny 8 isan-jato eo ny tany fiakarana vidim-piainana le taux d'inflation fa tany aloha efa tafakatra 7 10 mihoatra ny 10 isan-jato zany zavatra izany ary zany dia tokony ho fantarina hoe fa maninona moa no nisy zany ka zay toko hoe tsy maintsy jerena foana zany lay fampitahana n'io resaka hoe fiakarany le taux de change io le vola vahiny io ary ny azo adiny dia zao tamin'ny teteza mita nge ka nitazomina mihitsy hoe tsy ahetsika azo atao tsinony zany satria tamin'izany fotoana zany nge tsy nisy ny Fonds monétaire international tsy teo ny zany hoe tsy teo zany ny banque mondiale tsy nisy zany zay azo lazaina hoe fepetra maro samihafa fa dia afaka nanao zay tiatsika nataotsika tamin'izany fotoana zany dia ny misy maratsy azy le izy satria ny fehezina tamin'izany fotoana zany ohatra zao hoe satria tsy tia nampitomboana ny vidina lasantsy ohatra ny solika dia ferana lay taux de change tamin'izany fotoana zany fa ny adin'ny olona dia zao azo atao zay fa le subvention ary ambadika ary zany hoe misy zavatra maro samihafa zay atao hitazomana an'izay fa le tian'laona ny hita le hoe io fa nijanona le izy fa le tian-damosina rehetra zay nentina nitazomana an'iny tsy fantatry ny olona nefa le nitazomana an'iny azo nanaovana fotodrafitrasa maro samihafa araka ny lazaiko teo hoe na fahasalamana na fampianarana na nitazany fitsitsina mihitsy zany hoe na iena tsy nisy ohatran'izany ny fampiasam-bola mpanjakana zany hoe ny antony mampiakatra ny viditsoloka izay mampiakatra ny sarandalana amin'izao fotoana izao ihany koa ve zany Andriamatofiloha nananganana fotodrafitrasa le subvention le tany an-damosina nentina nitazomana le tamin'izany tsika zany dia manao hoe tsy mety intsony ny anomezana subvention mivantana amin'ny alalan'ny io
volam-panjakana io a ho an'ny resaka solika satria rehefa nataony fanadiadiana rehetra ary lalina sady be deaibe de hoe tsy misy mahazo tompontsoa am'izay fanomezana subvention amina solika zay a afa-tsy ho an'ny mpanana ihany zay ny fivoakan'ny zavatra rehetrarehetra fa zao kosa tsy maintsy sozovana ny sarababem-bahoaka ka dia le subvention zany a de atao a aty am'ireo compagnie mpitatitra na ho mpitatitra entana zany a na ho mpitatitr'olona ary iveriko fa any tokony amafisana any tokony atsaraina le izy a mba tsy ekaran'ilay vidin'ny sarandalana na sarana hitondrana ny entana eo amin'ny le tontolo zay iainantsika zany efa maraparana ny fotoantsika andre matofoloa zavatra anankiray farany zany zay mba tiako ametrahana fantanao de hoe ny tanàna Antananarivo ny tanàna Antananarivo a de hita mareny vohitra azy angambany de hita hoe tsy zakan'ny tanàna Antananarivo intsony a ny mpony eto Antananarivo de be deaibe ny olana mitranga eto Antananarivo am'izao fotoana izao ary de misy aza moa tena milaza mihitsy fa de hoe lasa tanàna ny ambanivohitra ngeza-be Antananarivo mpitondra fanjakana ianao a nitondra teo rehetra ny efa taona sy valovolana zay ny zavatra tsikaritry ny olo zany hoe mipotika misy a le renivohitry Madagasikara tsy fitaratra intsony inona zavatra eritreretinao Antananarivo ka raha ny eto amin'ny renivohitra Antananarivo a de mba tiako ihany ny milaza sy mampafantatra ny rehetra fa de tena be deaibe ny fotodrafitrasa zay tsy vitany hoe amana ny olana zay misy fa hitsinjovana ihany koa an'ilay fampandrosoana maharitra satria zay foana le foto-kevitra zay etiko a le hoe fampandrosoana maharitra na ho an'ny tanàna na ho an'ny faritra na ho an'ny firenena zany ho an'ny vahoaka zany zay zavatra ngezabe zay zavatra zay ka raha eto andrenivohitra zao a dia fantatra zao ny fahasarotana eo amin'ny fivezivezena famovoizana ka miteraka de atsotsika hoe embouteillage reny a dia maromaro reo lalana zay efa novahana efa natomboka mbola toizana am'izao fotoa zao misy le atsoka hoe rokady anankitelo miainga avy aty ampovoan-tanàna makany amin'ny ilany andrefa ny vato iny mandalo amin'iny tsenany taozavatra iny moa zany le izy a de iny zany a efa lalana anankiray zany ny aty atsinanana de le mengy aty atsarasotra na soavy masoandro a na makaty vato iny zany zao a tena efa kely de kely angamba herinandro vitsivitsy sisa no isaina dia tokony efa vita tanteraka iny zavatra iny ny fanamboarana ihany ko ao anatin'izany a ny seranam-piaramanidina io ngeto anatin'ny 50 taona ka tsisy fanamboarana mihitsy io nefa ny fitaratra Madagasikara isika anisan'ny sehatra anankiray zay hitondratsika fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany ny mpizahatany tsy toga eto Madagasikara ka hoe andeha ilomano avy any ivelany makaty fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny seranana fiaramanidina no idirana serana tsamy fa indrindrindrindra moa serana piaramanidina tsy maintsy amboarina io mba hifanaraka am'izay tanjotsika hoe ampandrosoana ny fizahantany zay dia be deaibe misy le rokady teo zao a de mandeha koa zany le rokady miainga eo mare masay eto Andranombevava tonga hatrany amin'ny bypass any zany hoe raha avany amin'ny lalam-pirenena faharoa avy any Toamasina ianao zany a de afaka mandeha amin'iny lalana mandeha amin'ny maray masay iny a de mipita makatao Larby makaty Vato a de tonga dia mandeha makany Mahajanga raha ohatra ka andeha am'izay lalana zay ka zay ataoko hoe misy fanamboarana lalana fa ny azadiny le ndresahako teo resaka jiro ny herinaratra tena nampitombona mihitsy natsaraina ary mbola toizana le izy araka zay azo atao satria araka ny teniko amintsika hoe eo amin'ny lafin'le fizarana zany zao a tsy maintsy jerena le izy ny rano tena anisan'ny zavatra ngeza be mihitsy satria taloha dia ny vangongo tao Amandroseza ihany ny toerana zay azo lazaina hoe azahoantsika rano a amatsina Antananarivo zao ngeky efa toerana efatra no misy am'izao fotoana zao hoe na tsaraina nampitombona mihitsy aloha io Mandroseza io ary raha marina zany dia efa ampy ary misy ambobava ary amatsina Antananarivo le izy efa misy ny eny Avaradrano efa misy a ny eny amin'iny ataoko hoe andrefan'ny Antananarivo iny a eny Talatamaty efa misy a ny atya Atsimon-drano eny
eny Kadivorobe eo zany efa fanamboarana ngeza be nentina teto Antananarivo fa ny azady tsy nijanona tamindray isika fa raha mbola tiatsika toizana de gamba ny olany eto ny fotoanatsika fa ny fahasalamana de namboarina daholo ireo hôpitaly lehibe eto Andrenivohitra ary misy fitsaboana hafa vaovao zay ampidirina satria hita hoe ilaina eto amin'ny firenena ohatra fotsiny zao fitsaboana ny mamiadana dia efa mandeha izy ary vita am'ty taonty efa vita efa nisy apahany moa efa vita fa mbola toizana ary vita am'ty taonty zany zavatra zany efa natsarana ihany koa ny famatsiana fanafody le hoe salama efa misy ireo hôpitaly miparitaka manodidina Antananarivo satria mba tsy vangongo eto le izy dia misy ny etsia Anosialy etsy Ambohidratrimo dia misy ny eny Bongatsara any amin'ny Atsimo toeram-pandidina misy ny eny Anosy Avaratra misy ny eo Ambomangakely dia mba tsara fantatry ny hoe be de be zany zavatra zany fa tsy hoe misy fako mivangongo etsy ananiny etsy ka ahoana no mbola misy asa tsy vita zay indray aloha mba tsy andraikitra zay zavatra zay fa ino ataoko hoe samy mana andraikitra drehetra tsy falmetsintsika eto akory am'ty androany satria andraikitra raha manana zany zavatra zany fa ozy hoe betsaka ny zavatra natao raha ny teto no tenenina ary satria miresaka an'izay zava-bity zay anao dia zany indrindra mahatonga aho anatin'izao fampielezan-kevitra zao nanao CD zay ho aparitaka any amin'ny vahoaka any amin'ny commune any amin'ny fokotana any fikabanany tanorana vehivavy ahitana hoe reto le zava-bita zay tototofana na tsy tenenina na aratsiana na lazaina hoe tsy nanao le olona de milaza reo ao anatin'io CD io zany hoe reto ny zavatra vita ny lalana vita reto ny zavatra vita tao anatin'ny sehetry ny fambolena tao anatin'ny sehetry ny herinaratra tao anatin'ny sehetry ny fampianarana tao anatin'ny sehetry ny fahasalamana fa de milaza aminao fa dia maro ireny fa zao aloha ny vahoaka ny tsara satria dia araka ny teniko eto sy ho takona fenina akory ireny zavatra ireny ary misy ihany koa ny vina ho Antananarivo raha tsy diso ako natao 3D le izy misy io tsy haiko na manana nareo raha manana nareo de mba tiako tenenina amin'ny vahoaka n'Antananarivo ihany hoe tsy mijanona fotsiny aho amin'ireo zay efa natao fa mbola tsy maintsy atsaraina ifanaraka amin'izay renivohitra Madagasikara zay Antananarivo ka dia mbola misy fanatsarana zay hoentina amafanjakana foibe fa eo moa zay andraikitry ny commune Antananarivo tsy maintsy misy fiaraha-miasa ao natina na tsy tiana am'izay zavatra zay fa de zao ny vina avy amin'ny filoham-pirenena aloha no entina dia irahana manatanteraka zay zavatra zay rehefa avy eo lefa sarany sary omanga ny dia ifidy any Rajonary mampianina aho satria tsy nofinofitsony fa ho tanteraka Antananarivo modelina ho an'ny lalana sy arabe endrika vaovao no hanamboarana ny lalana eo amin'ny lakan-dranon'Andretany ny etsy Abasika mihazo any Itosy ny etsy any Ozato mihazo any lalam-pirenena voalohany ifidy any Rajonary mampianina aho satria anitatra ireo arabe mikodana mivoaka manodidina an'Antananarivo izy ho raitra Ambohidratrimo sy Masay RN2 efa natombony tsy misalasala ao amin'ny candidat numéro 12 omanga ny dia satria ihery Rajonary mampianina no vidiko de za aloha de mba te hisaotra anareo amin'ny reny zavatra reny satria dia reny mihitsiny le izy zany hoe mbola toizantsika ny fanamboarana ny lalana io canal Andretany io dia eo amboniny io zany azo asina lalana le canal ambany eo ihany zany zavatra misy any amin'ny tany mandroso am'izao fotoana zao raha jerentsika fa eo amboniny zany sady atsaraina zany ny fomba hitatanana an'le rano sy ny fikorinany ao ambany eo no azo atao tsara manisy arabe eo amboniny de eo anilany moa dia hitatsika teo fa misy an'ireny le train reny ilazana azy na métro na tramway na train fa ny antsika moa zany de hoe isy fomba fitaterana zay anampy ny misy am'izao fotoana zao satria teny ilaina ireny zavatra ireny ka reny dia anisan'ny etitsika natsarana ny tanàna n'Antananarivo reny zavatra ireny satria dia mendrika an'izany ozy ny tanàna Antananarivo mendrika an'izany i Madagasikara
satria dia natitsika na tsy titsika dia eto ivato ohatra no vavady zay idirana eto amin'ny firenena raha amin'ny fiaramanidina no everina nefa koa tsy ho latsa-danja noho izany nefa ataoko any amin'ny faritra hafa tahaka ny hoe any Anosibe zay amin'izao fotoana zao siarana-piaramanidina siarana-tsambo any Tomasina ataoko hoe zany rehetrarehetra fotoantsika Andriamatofoloha mbola na fotoantsika resana misimisy kokoa an'izay fa de isoana be deaibe anao zany ny vahiny ananao teto amin'ny fandarana somary nasitrika ny fanontaniana mety tsara satria le fanontaniana mety anetsain'le olona any zay tsy voavaly no netinareo ary zay ny tena isorako anareo mihitsy ny hoe eto nge zay le mahadinidinika sy tafatafa azy dinidinika sy tafatafa amin'ny mpianakavy anazavana zay mety tsy mazava ary hitondrana ihany koa zay tena zava misy marina eo am'izay zavatra natao fa tsisy foronona kory reo zavatra rehetrarehetra reo tsisy afenina raha teo koa re zavatra rehetrarehetra reo fa de zay fotoana angambany isiny mangarara raha teo koa zao ka de rariny loatra raha ohatra ka azavantsika reny zavatra reny ary mbola iriko raha hoe mbola hotoizatsika amin'ny fotoana manaraka mba anazavako bebe kokoa sehatra maro samihafa ihany koa araka izay voalazan'Andriamatofoloha zay zany mbola isy ny fandarana tafatafa sy dinidinika amin'ny fotoana manaraka manasantsika tsy hisaraka amin'ny fahita lavitra sy kaihoanina araka izany toy ny androany ho apetraka aminy avokoa ireo fanontaniana rehetra izay manidikidika antsika rehetra tsirairay avy any atokantrano any fa ho an'ny androany aloha de voafetran'ny fotoana ihany isika ka de mankasitraka fenonao Andriamatofoloha ny vahiny teto hosoratsika ao ambadika ao rehefa aveo le tantely sy menaka de misaotra anao Tsiory Randrenjaka Mamy Razafy amin'ny fanasanareo amin'ity androany ity nazahoantsika ny dinidinika sy ny tafatafa teo ary misaotra manokana ny Skyone télévision moa amin'izany ary dia makasitraka anareo rehetra zay mpanaraka izao fandarana izao. Inarfa de mametraka ny mandram-piona tompoko lasy tompoko vavy ho amin'ny manaraka indray.